ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miarahaba ny sampana Dorcas natratra izao fotoam-bokatra atokan'ny fiangonana hitondrana ambavaka antsika izao. Koa ny soratra masina ry havana izay andraisana ny hafatra nio dia araka ny filazantsara ny Jesoa Kristy araka ny Matio toko 7:20 ny andininy 10 hatramin'ny 7:50. Isika rehetra mihitsy no andeha hiara hamaky izany soratra masina izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesoa dia nanolotra ny fanahiny, ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra nizara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasany, ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodi-mandry no natsangana, ka nivoaka tao amin'ny fasana ireo tao herin'ny nitsanganan'i Jesoa dia nakao amin'ny Tanàna Masina ka niseho tamin'ny maro. Amen. Mety ho gaga angamitsika hoe fa tsy efa nitsangana ve ny Tompo tamin'ny Paska? Nahoana ny mbola soratra masina tamin'ny nifantsihan'i Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana indray no toriana amin'ity anio ity. Ny lohahevitra banjintsika FJKM ry havana dia ny hoe ny herin'ny fitsanganan'ny Tompo, koa mifameno ny fitsanganan'i Jesoa Kristy sy ny fahafatesany namatsiana azy teo amin'ny hazo fijaliana, fa samy maneho ny herin'Andriamanitra izany ry havana. Ary ny lohatenin'izao toriteny izao dia ny hoe mahery ny tompontsika, mahery ny Andriamanitra ivavahantsika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy lay maty. Satria nahoana? Nandrodana ny efitry ny fisarahana izy. Rava ny efitry ny fisarahana, ary izany no hitantsika eo amin'ny andininy 1:50. Tapany voalohany manao hoe: ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra nizara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Tsy nilavolefona Jesoa hatramin'ny farany ry havana. Koa raha niantso tamin'ny feo mahery izy nanolotra ny fanahiny, tsy niaro ny aina izy, nataony hosorona izany hanavotana ny maro. Inona ny hevitry ny hoe tritra ny lamba, efitra lamba tao amin'ny tempoly? Io efitra lamba io ry havana no fidirana makao amin'ny fitoerana masina indrindra. Izany toerana izany dia tsy azo niza hidirana mihitsy, afa-tsy ny mpisorona irery ihany ny mpisorona. Da hoe jerentsika kely ny tantaran'ny mpisorona, ny mombamomba ny mpisorona. Izany mpisorona izany raha ny testamenta taloha ny jerena dia natokana ho an'ny olom-boaositra irery ihany ny fisoronana. Izy ny mpanao raharaha tao amin'ny efitra masina sy ny fanaka masina indrindra tao amin'ny altara. Olona notsongaina ny hevitra izany hoe mpisorona izany ny dikany dia olona mpampikambana, mpampiray, mpampiombona, mpampifikitra izay tafasaraka, mpampihavana izay tsy nifankalala akory, izany hoe mpanelanelana an'Andriamanitra sy ny olona. Miseho solon-tenan'i Jehovah mihitsy izany ny mpisorona, ary tsisy afaka hanantona an'Andriamanitra mivantana, tsy afaka manao an'izany ny olona raha tsy ny mpisorona no mpanelanelana. Eo anatrehan'izany ry havana misy lalàna mifehy mpisorona, tena lalàna mafy mihitsy. Ny mpisorona dia tsy mahazo manambady olona efa nisara-bady na olona ratsy fitondran-tena. Ny mpisorona dia tsy mahazo misaona. Ny mpisorona dia tsy mahazo mitomany rehefa maty ny havana. Fomba ny jiosy raha teo moa karamaina ny olona hitomany, hoe maty ny havanay fa dia mba karamainay nareo hitomany. Tsy azo ny mpisorona natao izany. Misy lalàna mifehy. Saingy izao
mba tahaka ny olona rehetra ihany mpisorona koa rehefa manota dia manatitra vatotr'omby tsisy kilema atao fanatitra mba hiantohana isolo ny fahotana zany hoe dia mba niantohan'ny biby ihany koa zany ny famonjena ho an'ny mpisorona fa inona ary no ambaran'ity efitra lamba triatra any ambony hatrany ambany ity dikan'izany ry havana dia izao tsy ilaina intsony ny idiran'ny mpisorona be ao ny fitoerana masina indrindra anao fanatitra noho ny hotanin'ny olona tsy ilaina intsony ny fanatitra fa Jesoa Kristy no fanatitra ary fanatitra faratampo no an'ny hotanitsika izy ilay zanak'ondry tsy misy kilema zany ry havana ny tsy mampety loatra intsony hoe andao anao rakitra anao fanatitra isika izao tonga eo amin'ny fotoana fanatitra tsika izao efa vitan'i Jesoa Kristy indray mandeha monja ny fanatitra fa izay ataontsika dia ny fanoloran-tena ny rakitra ary teo anatrehan'izany ry havana tsy ilainy intsony ny mpisorona fa mpisoron'ny tenany ny olona tsirairay avy afaka miaona mivantana amin'Andriamanitra tsisy mpanelanelana intsony ary anjarany tsirairay ny miaona amin'Andriamanitra mivantana ny fanahy masina no omen'Andriamanitra natolotr'Andriamanitra antsika mba hampifandray azy amintsika ary isika fiangonana izay fanjakam-pisorona ny hofanany diakonina sy ny olona izany tatsy manjaka omaly no azavaina ary misy soratra masina hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nanailan'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga izany hoe isika dia afaka miaona mivantana amin'Andriamanitra koa na dia tsy misy fepetra toy ny tamin'ny mpisorona taloha intsony azy tadidio fa olona miavaka isika ary olona tokony hanana fitondran-tena mendrika hiaona mivantana amin'Andriamanitra ary isika no solo-tenan'i Jesoa Kristy ilay fanatitra manao sorona ny tenany manao asa-pisoronana natao teto amin'izao tontolo izao dia isika no manao izany asa izany noho izany ry havana dia mitaonantsika olona rehetra eto amin'izao tontolo izao hanorodana ny efitry ny fisarahana izany maha-kristianina mpanaradia an'i Jesoa Kristy indraindray mantsy ry havana mbola miseho ny endriky ny fisarahana na eo amin'ny fiangonana ny fitsitokotokona isan-karazany ny ekipakipa isan-karazany tsy kristianina resy lahatra ny olona manao izany fa ny tena kristianina mpanaradia an'i Jesoa Kristy miombona amin'ny fifankatsiavana satria Andriamanitra mahery ny Andriamanitsika manrava ny hevitry ny fisarahana ka tsy tokony ho hita eo amin'ny fiangonana intsony izany na dia mbola maro azy ireo kristianina manavaka ny tenany ary misy koa aza kristianina miseho masina ka tsy te iray petsapetsa amin'ny mpanota tadidio ry havana fa isika no mpampihavana ny olona amin'Andriamanitra tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona ary ankehitriny dia mbola miariary izany ny olona mpanao ratsy ange amin'izao fotoana izao variana fotsiny tsika mijery ny Facebook sy ny filazam-baovao mpamono olona tary mpangalatra tary mpanao an'izao tary fa inona no adidintsika fiangonana fa isika izao no ilaina hampihavana ireny olona ireny amin'Andriamanitra tsy fantany Andriamanitra matoa Satana no mihavana azy mibaiko sy tompo ny fiainana anjarantsika ry havana mandinika mampalahelo ny zava-misy ankehitriny za manokana ry havana dia vaky fo mihitsy ao ambadiky ny tranonay ao amin'ny alina na mangiran-draty tsy mitsahatra isan'andro no miantso vonjeo mangotika ny fonao Andriamanitra inona ny adidy tsy vitako fiangonana najorinao eto amin'ity tany ity hampihavana ny olona amin'Andriamanitra fa faharatsiana no miseho lany eo amin'ny fiainantsika mitodika amintsika Dorcas manokana isika vehivavy Dorcas dia antsoin'Andriamanitra isika hampihavana ny olona hitarika ny vehivavy eo amin'ny alitara eo no hitariantsika ny olona rehetra hanompan'i Jehovah hanao asa tsara hanao asa
fitiavana hampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Tafasaraka ny olona sy Andriamanitra, tafasaraka ny zavaboary sy Andriamanitra, tafasaraka ny olona sy ny olona hatramin'ny kristianina aza moa tafasaraka mainka fa ny olona izao tontolo izao rehefa namalala. Mila mandiny tena isika fa raha nandrodana ny hevitry ny fisarahan'Andriamanitra, misy inona sy fiatraikany eo amin'ny fiainanao zany, sa ve tantara mandalo fotsiny hoe ravany ny hevitra lamba dia hatreo, fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny mpino zany ry havana raha tena mpino ianao ka kristianina resy lahatra. Ny faharoa manarakaraka izany dia zao: Andriamanitra mahery ny Andriamanitsika, mpanova ny zava-misy. Hitantsika amin'ny andininy fahiraiky amin'ny 10b sy ny faharoa amin'ny 10. Izay vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodi-mandry no nitsangana. Tantara tsy zavatra vaovao, tsy hoe anganongano zany ry havana, fa tena zava-misy, tantara mahatalanjona. Niorooro ny tany, nitresaka ny vatolampy, nisokatra ny fasana, maneho ilay fahefan'Andriamanitra, ary ny singa rehetra eto ambonin'ny tany dia manamarina ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny io ry havana. Maneho ny fanehoan'Andriamanitra ny heriny. Nangorohoro izao rehetra izao. Andriamanitra nampangorohoro, nosokafan'Andriamanitra ny ato fanahy, nitresaka ny fon'ny olona, nahita ny zava-misy tamin'ny nahafatesan'i Jesoa Kristy. Ary inona moa no mahery noho ny vatolampy? Inona no mafy noho ny vatolampy? Ain'Andriamanitra no nampitresaka an'izany. Inona no iza no matanjaka noho ny miaramila? Mpiambina ny fatin'i Jesoa. Fa inona ny zava-misy? Donc vakintsika ny andininy efatra amin'ny 10. Vakintsika rehetra zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesoa, raha nahita ny orohoro-tany mba amin'ny zavatra tonga teo, dia raiki-tahotra indrindra ka nanao hoe: marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy eo. Ny matanjaka lasa nangorohoro no ny asan'Andriamanitra manova ny tantara sy ny zava-misy. Hain'Andriamanitra mampitresaka ny vatolampy, ny orohoro-tany, manova izany zavatra rehetra izany, fa manova ny hafa amafisampon'ny olona koa Andriamanitra. Ny olona izay mahafofo dia tsy tokony ho eritreretintsika hoe iny aloha dia tsy ho laitra ny bala ny fanararana tsony, reraka fotsiny nareo, aza mitoritory amin'iny tsony fa tsisy hevitra tsony iny, tsy ary havana. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, manova Andriamanitra, ary tsy olombelona manova olona, fa iza? Andriamanitra. Andriamanitra no manova olona. Ary ny asantsika dia izao: maneke eo ambany tana, manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Andriamanitra manova ny zava-misy. Ary izany rehefa nadradradradraina ao anatin'ny hazakazaka masina, voatosy filazantsara Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Raha ny tena tenin'Andriamanitra rehefa no iaina ny fiangonana, dia tokony misy fiovana goavana eo amin'ny fiangonana. Andeha tsy resaka fa tsy ny sampana Dorcas aloha. Ara-tsoratra masina nge ry havana zany hoe Dorcas zany. Inona ny hevitry ny Dorcas? Dabita, gazela. Biby manao ahoana zany gazela zany? Biby mandady malemilemy ve? Tsy ry havana. Zany gazela zany biby tsara tarehy sady aingam-pandeha. Ary zany ny sary ny Dorcas. Fa inona zavatra miseho? Ary sary anaovan'ny fiangonana ny Dorcas. Indraindray mba ndray mandeha mba nahavako ny foko napatezitra kely ana mihitsy. Tato amin'ity fiangonantsika ity, tamin'ny taona 2020 angamba izy iny sa 2019 tsy tadidiko. Andeha hamonjy ny ozy ny zanako. Andaotsika ry neny hamonjy alimbavaky ny estike ndao ary. Any Ankadikely hono ny alimbavaky ny estike ndao ary. Tonga teto dia ozy ny mpitarika. Mangataka estike mba hitsangana makety aloha. Tsisy nitsangana.
mangataka izy tika mba hitsangana aty aloha tsisy nitsangana dia zao ny tenin'ny mpitarika fa maninona reo mitaredretra fa nareo ve Dorcas rehefa namalala ao amin'ny Tompo mba tsy levony vavoniko izay zavatra izay fa nahoana moa ny Dorcas no ataon'ny olona sary anoarana ny olona mitaredretra ary izany inge sary omeny fiangonana ny sasany azy hoe Dorcas égale vehivavy fikambanam-behivavy efa reraka dia tsy mahagaga raha tsy misy miditra Dorcas mihitsy ataony katekomena midirina reo sampana dia milaza ety amin'ny altarety za tamin'ny fanokanana farany teo dia mba miandry izany dia katekomena zato eo mba hafiry reny Dorcas irotsaka atao amin'ity fiangonana ity tsisy efatra angambana izy izay ry fiangonana malala ny Dorcas aneka fitezana ny tanora zazavavy 5 taona no mihoatra mba ho afaka hiatrika ny fiainany ao anaty tokantrano dia indraindray izay Dorcas hoe efa nahavita fiainana daholy ka manainga antsika azo tovovavy midira ho sampana Dorcas soa Andriamanitra fa manova ny tantara ny soratra masina tena izy dia manainga antsika rehetra hiaina amin'ny tena marina manova ny zava-misy Andriamanitra aoka tsy ny fahazarana hatramin'izay no sary hitondraty raha ny sary ry havana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia ohatry ny efa sary nipetraka izany hoe ty dia izao fa tsy azo refesina amin'izay ao an-tsaintsika ny herin'Andriamanitra mahery mpanova ny zavatra rehetra fa anjarantsika ry havana ny mandinika anjarantsika ny mandray ny tenin'Andriamanitra toriana isan'andro fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitsika mpandrodana ny efitry ny fisarahana ary manova ny zava-misy izany ary no tenin'ny Tompo ry havana malala sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehova sambatra izay mitandrina ny teny fahavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra